Tsy dia nahitana fiovana firy amin'ny ankapobeny ny vidiny entana fampiasa andavanandro tamin'ny volana septambra iny. Ny vary ohatra dia tsy niova fa 404 ariary toy ny tamin'ny volana aogositra ny kilao ny vary mora indrindra. Somary nidina kely aza ny vidin'ny vary lafo indrindra satria raha 702 ariary zany tamin'ny aogositra dia nidina ho 802 ariary zany tamin'ny volana septambra. Ny enatra amin'ny 200 ariary kosa ny vidin'ny kilao ny siramamy lafo indrindra raha ny hitanay teny an-tsena. Raha 403 ariary zany tamin'ny volana aogositra dia 3 ariary kosa zany tamin'ny volana septambra iny. Misy hatramin'ny 402 ariary aza ny kilao ny siramamy mora indrindra. Ho an'ny menaka indray tsy dia nahitana fiovana ihany koa ny vidiny raha mitany tamin'ny volana aogositra. Manodidina ny 407 ariary hatramin'ny 409 ariary ny vidin'ny litatry ny menaka tamin'ny septambra teo. Tsy dia nahitana fiovana ihany koa ny vidin'ny atody raha oharina tamin'ny vidiny iray volana lasa izay. Manomboka eo amin'ny 500 ariary ny vidin'ny atody iray, mahatratra amin'ny 400 ariary ny vidin'ny atody iray lafo indrindra. Miankina amin'ny haben'ilay atody ihany no hamaritana ny vidiny ho ireo mpivarotra tetsy Analakely.